Eka salama iaby tsika, tsy mbola mitsoakady Andriamanitra. Tsy mbola mitsoakady Andriamanitra. Zay indray ny lohahevitra hozaraina amintsika amin'ity maraina ity. Tsy mitsoaka ahoana moa zany? Misy zavatra mahagaga ve ny amin'izany? Andriamanitra ve dia hitsoaka ho aiza? Izy efa Andriamanitra rahateo. Tsara ihany mameraka an'izay satria rehefa ela ny ela, indrindra ho an'izay efa nanantona an'Andriamanitra ka efa nino an' Jesosy Kristy, mahita ny tenany, manatrika ny tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro misy fahakiviana ihany ao anatin'ny fo. Hoe mba efa ela ihany Andriamanitra angamba no efa mba nanantena fiovana tokoa hita maso, hahita voa, hamoazako ary haretany vokatra ty amiko. Kanefa amin'ny saina tsy miakatra dia fantatro fa tsy aho tena tsy nahomby aho, tena tsy nahavita aho, kivy aho. Ary na dia tao mba mahavita zavatra ihany, tsy mety resy ny fahavalo, tsy mety vita ny ady, misy ady foana dia kivy isika. Dia hoy isika hoe raha resaka fahotana ohatra ny resantsika ka manota foana, miarina dia mianjera, miarina dia mianjera. Dia mandeha amin'izay ny fanakivian'ny devoly. Io manko no tena andrasany io, tiany io situation hoe kivytsika kristianina. Isika kristianina manko dia ampatsiahivana antsika efa firenena masina. Masina ianao io, ianao izay efa nanaiky an' Jesosy Kristy ho mpamonjinao manokana amin'ny fiainanao zany, mino ny famonjena izay vitany teo amin'ny hazofijaliana, dia voatokana ianao zay, masina ianao zay. Tsy hoe mihamasina fa tena masina. Jereo ange ny taratasin'ny Paoly Apôstôly hoe ny olona masina ary ananina. Kanefa reny kristianina lazaina hoe masina reny dia hitantsika fa mbola be ny fahotana, mianjera atsy, tafitona aroa, manao adalàna ny atsy, mivadibadika ny ary, verina amin'ny lalàna indray ny sahala amin'izany. Ka ho an'izay tena manana conscience, manana fahatsapana hoe tena kivy ahy satria tsy mahajoro, tsy mahavita na manao ihany fa mihemotra. Ka dia ho anao ny teny androany ry havana, tsy mbola mitsoaka Andriamanitra, tsy mitsoaka ny fanekem-pihavanako izy. Dia maka ohatra Elia, kivy anie zany Elia zany rehefa avy nanao famantarana mahagaga nifanehatra tamin'ny mpaminan'ny Bala. Tena oka zay fa dia zao androany no ahitanareo hoe iza ny tena Andriamanitra, Bala nareo sa Jehova? Satria manko ny Israely dia efa nanaraka an'io Bala io noho nyity mpanjaka Akaba izay manaraka ambokiny entiny vadiny amin'ny sangany zany fitentsika. Izy io vadiny io Jezabela, avy amin'ny firenena hafa, mpanompo sampy. Dia feno sampy na dia ny tempoly ara. Tonga Elia nipoitra avy any, tsy hita hoe avaiza fa dia poitra le mpanompo an'Andriamanitra. Andao efanehatra antsika dia manaova an'izao nareo, manaova sorony, maka omby dia ataovy dia antsoy ny Andriamanitra nareo, antsoy izao Bala nareo zao. Natao tokoa. Rehefa vitany nareo dia hanao ny ahy koa hozy Elia. Tena nao amin'izay ary reo mpaminan'ny Bala ny anjo, hira re zao toreo re zao, toloko, talao, Bala alatsaho ny afo, io ny fanatitra, io ny omby, io ny sahala amin'izany. Tsy hita zay Bala, misy ve aloha le Bala? Dia manany any Elia, mety variana vahiny misy na miala sasatra izy fa tsy mafy tena tsoina dia sady mitetitetika tena, mampijaly tena. Misy vahiny any amintsika manao zany, vango amin'ny chaîne ny tena mampijaly tena, ohatrany hoe milaza amin'Andriamanitra hoe manao sakrifisy izy amin'iny. Verenantsika Elia dia tsy nety, bon aok'izay afa-po ka tena niala maina le mpanompon'ny Bala, mpanompo sampy.
ireo mpanompo sampy ireo a tsy azo atao hoe ambany zavatra rehefa misy zavatra ratsy na zavatra ohatran'izany mamitaka manko le satana ombadibadiky reny sampy reny de to mba misy vokatra ihany hoe taio ny voly e zao hoe de ohatrany mitady koa ampitomboy ny varotra ataovy mahomby e de totrany mahomby tokoa ka mamitaka izy ka mamitaka izy de azo olona de tsy maintsy zay ny tetikadiny fa rehefa ela ny ela ianao ny roboka raha kristianina moa indrindra hoe retrograde miverina ilalana ndraiky manompo sampy a de ohatrohatran'izay ohatrany mandeha fa rehefa avy eo am'izay ary matateza valikitsaka am'izay koa atsika zany zay tratran'izay fahakivina ny roboka atao zay a dia miantso anao Andriamanitra androany mba tsy ho kivy verena amin'Andriamanitra de nitra ary Eli nataony Eli le izy io fenoana ro rano azy asivo rano mba ho sarotra am'izay afo sao de ataonareo hoe misy afo sandoka ataoko fenoana rano am'izay tsy efa tena tsy azony saina eritreretana rano zany tondrana rano eo ambony ao le afo ny atray ny kitay ny omby atao sorona ny manodidina mbola nasiana karazana digana rano eo am'le alitara eo zany hôtely niantso am'izay Elia eo nareo izy androany ahita vao niantso Elia pa ozy le afo nilatsaka avy any may levona tsy ny sorona ihany ny omby atao sorona fa hatramin'ny alitara ny vato teo ny afo levona kila ny oraka am'izay ny ola Jehova ihany no Andriamanitra Jehova rery ihany no Andriamanitra Jehova rery ihany no Andriamanitra rehefa zany ary izy dia vonoinareo reo dia novonona ny mpaminany amanjatony maro victoire zany tena fandresena amin'ny goavana tena nampaherany Eli zany kanjo rehefa eniny mpanjaka Jezebela io de niozona tamin'ny Andriamanina izy niozonozona zao ka izao no atao ataony Andriamanitra aho izy raha tsy vonoiko Eli raha pitso taperiko ny ainy raha mbola eto Eli ka mahita azy vitany amin'ny Elia na ieno an'iny Elia de nitsoka any an-tendrombohitra nandeha ela kivy lela tsy vo Eli no mpaminany kivy fa na Mosesy koa efa mba kivy ihany ala ho mihitsy ny aiko aoko zao tsonako aoko sao fa tena leo zay nataony Eli de nandeha izy de kanjo mahita an'Andriamanitra izy rehefa natory tao ambanin'ny hazo ao reraka ny mpanompony raha itsika olombelona zany de hoe inona ary ty mahazo anao ty inona ty kivikivy ty ino fa maninona ianao hoe fa maninona anao ny samanao an'izao Eli zany eno Andriamanitra zany efa naneraka anao ino no ataonao eto fa ny teny mora amin'Andriamanitra manao ino atao lahy ianao ty Elia de iny Elia to matabataba re zany sady manamary tena izy amin'io zavo izy inona tsy nataoko anompoana anao tena zao tiany Israely olonao reo nivadika aminao aby tsy misy tsy manompo any bala za de zaho rery za ihany totrany manamary teny Elia ary manozona karazany manozona miapanga ny fireneny eo anatrian'i Jehova zavatra mampalahelo an Jehova zany ekena fa nanota ny olona kanefa Mosesy na dia nanana fahakiviny ka rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra hoe anafay amono andringana ny zanak'Israely hoy izy Mosesy dray atao ahoana hozy ireo firenenareo raha aringanao ny zanak'Israely firenenao reo asa mba ataon'izany tsy hiteny fe reo hoe amonoany azy ka ino nangalany azy avy any Ezipta mba jereo ny anaranao masina jereo ny voninahitrao ary rehefa zany de ny aiko mihitsy no esory ataovy tsy manana anjara aminao esory amin'ny boky ny fiainana amin'ny bokinao fa tsy maninona velomy reo olona reo aza ataon'izany re bebaka Mosesy ho an'ny fireneny zavatra mahafinaritra zany toetra zany Elia na dia mpanompon'Andriamanitra raha noho ny fahakivinana azo azy zavatra mahazo ny mpanompon'Andriamanitra zany fa tsika tsy hitorabato ny Elia misy ny kivy okizay tena leo tena tsy vitako tsony misy ny fanenjehana ianao miasa tsara de misy ny manenjika ataonao tsara ny asanao de misy tena aza miteny an'izany zavatra zany tsony anao pastora raha mbola tianao no eto fanenjehana ino no atao zay ty Elia ty
tena nampitamby azy Andriamanitra aza manao an'izany. Iseho aminao ao izy andalo eo. Mvo atao anao tsy nivoaka izy nga nivoaka tsy nivoaka angely vakitsika ery ambanimbany ery eo amin'ny tantara amin'ny mpanjaka 19 moa zany resako zany mpanjaka voalohany de any andininy angamba efa 13 safiry zay fona aminareo fa tsy nijery an'ilay référence any izy mivoakany rehefa nahaino an'ilay feo mankinako jerentsika vetivety moa nandeha nitabataba nirivotra ny inona nga nandeha norohorotany ny afo nandeha intelo ireo zavatra reo niseho misesy de hatrany de zao no voasoratra Jehova tsy tao ny horohorotany tsy tao amin'ny rivo mahery tsy tao amin'ny afo farany ritsoka tsitsodrivotra mangina mitsoka zay no nivoaka zay no nandeha nandalo kay tao Jehova tsapany Elia zany tia Elia lay nitabataba trôtrôtra tia rehefa nangina mampiseho ny famindrapon'Andriamanitra zany. Elia ianao mitabataba ianao mitrôtrôtra zany any tokony ho tezitra na amin'ny olona na aminao jereo nge jereo ianao ihany de nahalala satria ny fanahy masina mbola aminao mahalala ianao fa tsy tao anatin'ny afo tsy tao anatin'ny horohorotany fa nehoakery zany rivo-doza fa nehoakery ny Jehova zany fa tsy tao aho fa dia tato amin'ny tsodrivotra famindrapo tsy fitsoako amin'ny fanekeko zany riavana raha mpanompon'Andriamanitra ianao manana andraikitra manokana dia azakivy mazotoa mivavaka hatrany mitraka fa na dia misy teny mafy koa aza mbola mahazo anao dia tsy nataon'Andriamanitra hanapepo hamono nandringanana anao fa hamonjena anao indrindra. Elia dia mbola be ny tantara mbola tsy tapitra eo nahazo mission vaovao ndray izy izao ka mandeha anariky mandeha am'izao beta zavatra mbola nampanaovan'Andriamanitra azy. Ndray mbava koa Paoly amin'ny Romana 7:1 ohatra amin'ny 5 eo dia kivy koa ny amin'ny Israely fa ny fahakivin'ny Paoly sady tahaka ny Mosesy satroka aza ho izy no voaozina mba hamonjena ny Israely matsiaro ny taniny matsiaro ny fireneny aiza isika kristianina tena mba vonona ve tsika no voaozina mba hamonjena ny firenentsika ny fiangonatsika ny fifoazana ireo toby lehibe efatra omen'Andriamanitra atsika mamotsy itsika koa indraindray arany tarika fisarana mamboly fisaratsarana amin'ny firaisan'ny toby ka misy manao hoe io anay ny tahaka an'izao tsy anareo io za miditra amin'io nareo variananina misy zany mampalahelo zany misy nefa naray mandray ny tany aloha ry havana mifamangy ary maniraka mihitsy aza mandehana koa makany afarimena mandehana any amanolotrony mamany any lava zany de namangy an'ireo ary ny olona mamangy ny any lava aza dia alefany koa ary mamangy any amin'ny toby hafa mamonjy toby lehibe fa tsy fikiritsika ka any rehefa tonga ny zava-manahirana fa nometsiny am'izay ka nareo vary ka zao nanaovanareo nareo zao endry havana mahazo toa mahay reza fa tsy mbola tapitra ny tantara na ny iran'izao tontolo zao raha misy an'izany tany taloha tany zany tantarako mbola hitoy izy sao de heverinao fa tapitra eo ny tantarako mahay reza fa miaraka amin'i Jehova miaraka amin'i Jesosy izy ny tompon'ny tantara ka raha tsy mbola miteny izy hoe vita tsy misy ilana anareo intsony dia matokia nahazo an'izay teny zay ny tany Galilea manodidididina rehetra nanaovan'ny asa soa nahazo teny mafy Kapernaum Korazina izavo moa Betesda Betsaida zafady ireo nanovan'i Jesosy teny mafy satria inona ny famantarana tsy mbola natao teo
raha natao teto tany a Sodoma sy Gomora, ny zavatra natao taminao dia efa nibebaka regny olona regny. Mafy anie zany teny zany. Sao de efa mba nandre teny nahita famantarana maro natao Jesosy tamina alalan'ireo mpiandry reo ohatra. Dia androany ianao mahasahy manaratsiratsy ny toby manaratsy ny mpiandry. Hoe tsinitsina toby fa zavatra efa taloha zany la ny andro zany tino izy. Jesosy mariavana manome an'io toby eo atsika. Ary raha ny teny mama dia zao hoe napetraky Jesosy ho tsangam-bato mandrakizay lova ho an'ny Madagasikara, tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa fohy be hiaingany mpitory ny filazantsara anerana an'izao tontolo zao aza. Ko itsika tompony ray sanatriny manao vahalalana ambo. Mandiniha ihany isika mihevera famindrapon'Andriamanitra lehibe ny mbola ananantsika an'ireo toby ireo, toby lehibe ireo sy ny fampianarana napetraky ireo ray aman-dreny ireo. Aza mba sy doka, aza mba taitaitra mahita hoe ty ny vaovao, ty ny avarian'alina indray, ty ny malaza. Mahay rezariavana Jesosy raha manao zany teny zany tsy hanozona anao tahaka ilay aviavy nataony tamin'ilay aviavy fa ny hamelona anao, hanangana anao, hampiverina anao. Raha hiverina anao dia ho raisiko indray, teny amin'ny Jeremia zany. Ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Efa nifidy Andriamanitra, efa niantso, nanomboka asa tsara dia izy ihany no hanatanteraka izany hatramin'ny farany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay vazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Saotra ry havana naharitra ny haino hatramin'ny farany. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana. Mandram-piaona indray.